amin'ny anarany jesosy kristy tompo no morerabana inareo zay manaraka ary koa miaino izy ao fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy zay tanterahany mpitandra sofiny rina Rambarsona ary hitondra famonjena ho any maro araky ny teny mandehana tovim-pianatra fianina rehetra fa sahoany namonjena antsika fa tsy misy azontsika antenaina mihitsy aoatsy amin'ny alalan'ny jesosy kristy tompo ihany satria moa ny tenin'Andriamanitra no azavaina ambara mba hitondra finoana sy fanantenana fiainana ho any tsiray avy izay tena mikatsaky sa fanjakan'Andriamanitra zany de hivavaka atsika saotranao zay Andriamanitra no fahasoavanao tantery zao fotoana zao mba voninahitra ao zavatra zay tao rehetra satria ianao no mamisy saina fahendrena fahalalana ty mpanotsy mahasoa ity raha metraka teny eo mivavako ady misotranao koa fa ianao ihany koa nitondra ny teny amindreo olona rehetra eran'izao tontolo zao zay manaraka ary miaino zany zao fandarana fahatelo zao amin'ity fandarana azo antoka fanavorotana ao amin'i Kristy ka do anao ny dera saotra ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotry Andriamanitra amen alleluia zava-dehibe ny famonjena ary fanambara fa hoe nahoana no namempamonjy azo antoka Andriamanitra ny faratsitsika ary satria andevon'ny ota itsika ary ota manandevo no manosika antsika anao ratsy tiako vakina kely zay famerena kely amin'ny Romanina toko 7 Romanina toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 Romanina toko 7 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fantatsika fa araky ny fanany lalàna fa za kosa nofo namido andevon'ny ota zay ataoko de tsy fantatro fa tsy zay sitrako nataoko fa zay halako nataoko fa raha manao ny sitrako aho de manaiky fa tsara ny lalàna ary am'zany tsy zaho ntsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko mazava tsara ny teny fa andevon'ny ota ny olombela ary Jesosy efa nilazana zany araky nambarantsika tany aloha ao amin'ny Jaona toko 9 andiny 7:30 Jesosy mihitsy nilaza fa zay rehetra manota de andevon'ny ota zany hoe zay rehetra manao ratsy mandika lalàna dia andevon'ny ota ary ota io de ao anatin'ny olona tsy devoly akory fa hery ratsy ary apitsika ny amin'ny Romanina 7:20 ka hatramin'ny 20 Romanina 7:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko de atao amin'ny nofoko fa atao anatika any ny fikasana saingy natanteraka ny tsara ny tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako nataoko fa raha ny tsy sitrako nataoko de tsy zaho ntsony manao izany fa ny ota zay mitoetra ato amiko ao anatin'ny olo hoe ota manandevo fa tsy devoly akory ary io no manosika an'olona anao ny ratsy ary fantatr'Andriamanitra fa tsisy mahafaka an'io afa-tsy Jesosy Kristy tompo rery ihany araky n'izay fanambarany Jesosy tompo ihany ao amin'ny Jaona toko 9 ary ny andininy 4:30 Jaona toko 9 andininy 4:30 nambarany tsara satria ny andininy 4:30 milaza an'le hoe 4:30 zany mibakitsika ny anaran'i Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara de marina tokoa fa zay rehetra manota de andevon'ny ota ny andininy 4:30 koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo Jesosy rery ihany mahafaka an'izy io zao nefa ny zavatra tena manahirana ota mandevy io mitady zay ampitombony heriny ary ahoana ny mahatonga na fitombony heriny zany Andriamanitra ihany malala an'izay fa nafantarantsika fa amin'ny Korintiana 1:10 ahoana mampitombony heriny ota manandevo ka mahatonga antsika mila mitandrina Korintiana 1:10 ny andininy 3:30 Korintiana 1:10 andininy 3:30 amin'ny anaran'i Jesosy satria zava-dehibe tokoa manao hoe azay mety ho fitany ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy de manimba fitondran-tena tsara fikambanana amin'ny olona ratsy fikambanana miaraka amin'ny fikambanana ratsy na miaraka amin'ny fiangonana tsy fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de manimba ny fitondran-tena tsara ary Andriamanitra no izany de nany afatra ho an'ny olona mba hiala amin'ireny fikambanana ratsy zany satria mampitombo ny herin'le ota manandevo izy io Apokalipsy 20 andininy 4 Apokalipsy 20 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
ary nare feo ray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy hiombona anareo ota aminy ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Andriamanitra mihitsy no manambara miala ho aminareo ry oloko satria tena zava-doza ny fikambanana. Fiteny malagasy manao hoe zakaiky volany fianoarina, ary misy teny koa milaza hoe asehoe amiko ny namanao de ambarako anao ny toetranao. Ary mazava tsara ny Tenandriamanitra hoe miala ao. Fa inona mara ny tena mampitombo ty heriny ty ota manandevo ty. Raharahana ny ten'Andriamanitra de tsy eritreretin'ny olona mihitsy fa ny tenin'Andriamanitra ihany no miasa. Ary jerentsika inge ny Korintiana voalohany 12:4-20. Afataratsika azy ary tena endry mihitsy Andriamanitra manambaro zany ary hitandremantsika. Korintiana voalohany 12:4-20. Korintiana voalohany 12:4-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny ota ny fandrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Mahavarina ny lalàna no herin'ny ota ny ten'Andriamanitra eto. Fa ahoana ka ny lalàna nge nomen'Andriamanitra ho tandremany ary marina zany. Kanefa nomen'Andriamanitra koa io lalàna io apietsika ny ota manandevo mba hatsapahtsika hoe malemitsika, tsy manan-kery hanohitra azy tsika ka mila mpamonjy mitady famonjena amin'Andriamanitra. Lalàna no herin'ny ota ary tena raharaha be mihitsy fa tsy vitan'ny olona. Lalàna ndray ve ny mampitombo ny herin'ny ota? Tsy ny devoly akory fa ny lalàna. Ary fananian'Andriamanitra ny mena zay ny tsy atakarantsika amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Raha antsika mitombona ve zany fanambarano zany? Romanina 7 Romanina 7:5. Romanina 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fony tao amin'ny nofo isika de ny filanin'ny ota zay nohetsehin'ny lalàna no niasa tao momba ny tenantsika ahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Mahavarina ny olona andevoziny ota de atao hoe olona araky ny nofo. Ary mazava ny teny eto hoe fony tao amin'ny nofotsika. Mazava zany teny zany mbola nandevon'ny ota zany de ny filanin'ny ota fa fony tao amin'ny nofotsika de ny filanin'ny ota zay nohetsehin'ny lalàna no niasa tao momba ny tenantsika. Ny filanin'ny ota zay nihetsehin'ny lalàna, ny lalàna napietsika azy fa tsy ny devoly akory. Ary zay zany mahavarina amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Meny zany ny lalàna apietsika ny ota manandevo mba hatsapan'ny olona hoe nahoana ary any tsy matohitra an'izany fakapana zany zavatra ratsy zany. Ay misy ery ratsy atao anatiko ato de ny ota manandevo. Ary men'Andriamanitra ny lalàna apietsika azy. Ary rahantsika ihany ny fanambarana ny 7:7 amin'ny Romanina 7. Romanina 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Inona ary horazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria zany. Kanefa tsy nalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiritana raha tsy nalala ny manao hoe aza mitsiritra. Eto zany de misy fanambarana hoe tsy ota akory ny lalàna. Kanefa tsy nalala ny ota resany eto de ny fahotana. Tsy nalala ny ota na ny fahotana raha tsy ny lalàna ny manao hoe aza mitsiritra. Zay zao manambara eto. Averiko ny 7. Inona ary norazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria zany. Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny tsiritana raha tsy ny lalàna ny manao hoe aza mitsiritra. Lalàna zany de manoro hevitra antsika hoe aza mitsiritra, aza mangalatra, aza maman'olona, aza mandainga sy ny sisa sy ny sisa. Afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, afantarantsika zay tokony ho atao sy ny tsy tokony ho atao. De ny 9 de manazava fa zao misy ota anankiroa. Inona ota anankiroa? Vakitsika aloha ny 9 Romanina 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa io didy io, le didy hoe aza mitsiritra zany,
fa io didio de netiny ota nampiatsika ny fitsiritana rehetra tato anatiko fa maty ny ota raha tsy misy lalàna averiko ndray mandeha amin'ny anaran' jesosy fa io didio de netiny ota le ota manandeva ato anatiko zany io didio netiny ota nampiatsika ny fitsiriritana rehetra le ota manandevo tato amiko zany a nampiatsika nanetsika ny fitsiritana tato amiko no le lalàna hoe aza mitsirovitra zany hoe mazava tsara mifanambarana fa io didio de netiny ota le ota mandevo ao anaty zany nampiatsika ny fitsiritana rehetra tato anatiko fa maty ny ota raha tsy misy lalàna le lalàna zany a de nomen'Andriamanitra ampiatsika le ota manandevo ao anaty ao mba tsapahany olo hoe misy zavatra ratsy atao amiko ato tsy misy zavatra tsara atao amiko ato zay le mivakitsika tato amin'ny Romanina toko fafito le Romanina toko fafito de nahitantsika zay fanambarana zay hovakiko mba afantarantsika andininy 20 ny anaran' Jesosy manao hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko de ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy natanteraka ny tsara ny tsy ato andiny 20 fa tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako nataoko ary andiny 20 fa raha ny tsy sitrako nataoko de tsy zany tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato amiko ary io zany mahatonga ny hoe misy ota anankiroa iaho ny ota anankiray voalohany de le ota manandeva ao anaty hery rasy ao anatin'ny olona araky ny teny apôstôly hoe tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko de atao nofoko io no manosika ny olona anao ny ratsy de mandika lalàna zay atao hoe ota ihany ko na fahotana azay zany hoe tsy fantatra akory ny atao hoe fitsiritana na io ota io raha tsy ny lalàna manao hoe aza mitsiritra ary le lalàna amiteny hoe aza mitsiritra io no netin'le ota na raha rotany ota mandeva ao anaty zany nampiatsika amin'ny fitsiritina rehetra atao anatiny tato anatiko na ao anatin'ny olona mazava tsara ny fanambarana eto fa tena zava-doza mihitsy le izy ka raha dininy zany zao tsy any raha hitady famonjenitsika fa nafahana ny ota manandevo tsy azakazaka any amin'ny lalàna tsy azakazaka iezaka hitandra ny lalàna fa raha izay de vao mainka mampitombo le herin'le ota manandevo mahazo vagnana izy ka tsy any amin'ny lalàna mihitsy aloha zany nator'Andriamanitra hojery atsika famarinana zany andeha hoarantsika eny aloha Romanina toko fafito ny andininy fahasivy Romanina toko fafito andininy fahasivy amin'ny anaran' Jesosy ary zao de velona tsy manan-dalàna fahiny fa rehefa tonga kosa ny didy de velona ndray ny ota ka de maty aho averiko ndray mandio fanambarana io ny anaran' Jesosy ary zao de velona tsy manan-dalàna fahiny fa rehefa tonga kosa ny didy de velona ndray ny ota ka de maty aho ovina ny olona nantaranok'olombelona no velona tsy manan-dalàna satria nahoana misy lalàna ny tokantrano misy lalàna eny amin'ny arabe misy lalàna any am-pianarana misy lalàna any ampiasana misy lalàna any an-tsaha mifiain'ny olona misy lalàna daholy ka ovina ny olombelona no velona tsy manan-dalàna zazakely voateraka zazakely voateraka mena vava no velona tsy manan-dalàna kanefa raha vao tonga ny didy satria le ota manandevo fa ao amin'le zazakely voateraka de fa ao io mandova avy any amin'ny Adamasia vadao ny taranak'olombelona rehetra fa ao fa tsy mietsika izy fa raha vao tonga ny didy velona izy zany hoe mietsika izy ary zay mifanambarana eto amin'ny anaran' Jesosy fa izao de velona tsy manan-dalàna fa iny fa rehefa tonga kosa ny didy de velona ndray ny ota ka de maty aho velona le ota maka ohatrysika zazakely voateraka izy de hony ny mpampivelona na ntsary samma na dokotera mionono izy na mio biberon manomboka amin'ny 6 ora alina amin'ny 12 ora alina amin'ny 3 ora maraina amin'ny 1 ora maraina sy ny sisa lalàna zay ka raha tsy voaja izay fanambarana zay lalàna zay de zao miatatra izy dikany hoe miatatra moa de mitomany izy teny malagasy tsy mahazatra ny olona loatra tsony zany miatatra le zaza zany hoe fa mandeha le lalàna zany zao mifepetra tsy maintsy atao am'ty zazy ty amin'ny sakafoanany de le lalàna zay mietsika le ota manandevo ka raha vao tsy voaja tsy voaraka tsarako ny tokony ho izy ny fotoana
efa mitsiry ao aminy tsinna ny fitiavatena mitady zay ilainy izy miatatra izy na mitomany izy zay zany a ny zavatra hitatsika eto ny lalàna no herin'ota mampiasika an'le ota manadeo ka tsy any amin'ny lalàna mihitsy sika raha hitady famonjena no ezaka hitandra lalàna ako fanao ny olo hoe mitandrema lalàna mieza mafy ezaka ninona moa ezaka ninona moa zay natonga ny teny Andriamanitra mbola toizatsika io zay natonga Andriamanitra ny Jeremia toko fahatelo amby folo Jeremia telo amby folo mazava tsara ny teny Andriamanitra ary ny andininy telo amby roapolo Jeremia telo amby folo andiny telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo moa mahovo any hodiny va ny atompianina ary leoparda va mahovo any sorany raha izany de mahazo manao tsara koa sy ny raha ozy defa zatra nanao ratsy ny atompianina de mainty hoditra leoparda maramara tsy mahova ny hodiny ome fotsy ny atompianina na koa leoparda hanovany sorany ranoray hitatsika am'izany fo zao tsy mahavita nininontsika azay natonga antena hoe lalàna ny herinota tsy hiazakazaka any amin'ny lalàna mihitsika raha hitady famonjena fa nafana mita mandevo atonga antsika ho zanak'Andriamanitra mba hanana fiaina mandrakizay fa misy fomba nomeny Andriamanitra atanteraka an'izany fanafana an'izany atonga antsika zanak'Andriamanitra ary fiaina mandrakizay zay mbola holazaintsika manarak'izao fa zao toizatsika ny Romanina toko fafito Romanina toko fafito de ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny didy zay natao hahazona fiainana da hitako fa natonga fahafatesana tamby kosa le didy na ny lalàna zay neveriny hoe hazona fiainana ay tsy nitondra fiainana le izy a fa natanteraka fahafatesana ara-panahy sy fahafatesana ara-nofo ary ray zany natonga ny teny hoe ny lalàna no herin'ny ota nomen'Andriamanitra ny lalàna mba ahazona fiainana tsy voatandriny olona nefa le izy no le ota manandevo tao aminy de nitondra fahafatesana zany lalàna zany raha dininy eto hoe andininy fahafolo za vakina tsara ary ny didy zay natao ahazona fiainana de hitako fa natonga fahafatesana tamby kosa tsy voatandriny olona n'le lalàna satria nahoana raha dinihina ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tandrema io lalàna io satria nahoana moa Romana toko fahatelo andiny ndraiky amby telopolo Romana toko fahatelo andiny ndraiky amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny fona va isika sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna tsika tsy maintsy tandremana ny lalàna tsy vitatsika nefa tsy mahavitany mihitsy ny olombelona fa ny fanahy masina no manatanteraka ny fankatoavana an'io araka voalaza any amin'ny Ezekela enina amby telopolo de mandray ny indriny enina amby roapolo sy ny fito amby roapolo Ezekela enina amby telopolo any andiny enina amby roapolo sy ny fito amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ary omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo handeha araka nalako sy tandra fitsipiko ka naraka azy mazava tsara ny teny Andriamanitra eto no famonjena ao Jesosy de hoy Andriamanitra hoe omeko fo vaovao fanahy vaovao nareo esoriko anareo ny fo vato omeko fo nofo ianareo ary ny toy nafinaritra de hoe ary ataoko anatinareo ny fanahiko mba izy nareo mitandrina ny didiko sy mitsipy sy raraka azy tsy misy olona mahatandrina ny didy raha tsy efa tonga ho amin'ny fanahin'Andriamanitra na Andriamanitra mihitsy tsy hevitra ary zay natonga ny teny hoe ny didy zay neverina azahoana fiainana satria tsy voatandriko tsy voatandrin'ny olona amin'ny herin'ny tena ny fahaizana amin'ny fahalalana de niteraka fahafatesana ara-panahy fahafatesana ara-nofo fa nahoana le didiny no tsy maintsy tandremana Romanina toko fahafito de ny andininy roa amby folo Romanina toko fahafito andininy roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara mazava tsara ny teny lalàna zay masina
marina tsara ny didy zay masy marina tsara ve de hofoanana fa maneho inona manambara inony zany hoe ny lalàna dia masina ny didy masina marina ny tsara maneho inona manambara inony reo na tonga azy tsy azo foanana kanefa tsy voatandritsika ary zay no natonga ny hoe mila mpamonjitsika ka nomen'andriamanitra amin'ny mpamonjy zany Jesosy Kristy avy any Nazareta ho rahantsika ary Jaona 17 manambara inona marina moa Jaona 17 ary 11 eto ty Jaona 17:11 tia de zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho eto am'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto no ho eto am'izao tontolo zao ary zao mankany aminao ray masinao terizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao aky mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika vavaka nataon'i Jesosy ny eto am'ty Jaona 17 ty ray masinao Andriamanitra zany de masina mahagaga tokoa zao lalàna no herin'ny ota kanefa le finoa tsy mahafoana ny lalàna fa vomaika mampiorona lalàna ahoana mifanohitra ve zany sa ahoana izay no tsy atakaran'ny olona ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fisainany satria Andriamanitra endry Andriamanitra fitiavana tsy milaza mihitsy hoe lalàna no herin'ny ota ka de foanana fa raha jinitsika eto zany to zao ny lalàna de masina marina tsara ka izany no masina Andriamanitra ny masina ray masinao ary atoizatsika zany amin'ny andininy faha 5 Jaona 17:5 de ho koa mivavaky Jesosy vakitsika aminaran'i Jesosy zany ray marinao tsy nalalanao zao tontolo zao ho zao malala anao ary reto efa malala fa hianao no naniraka vonina mandeha mitsy nivavaka de ray marinao zero tsara zany zao ny ray de masina marina araky ny filazan'i Jesosy lalàna dia masina marina ary eo amin'ny marika 10 de misy fanambarana toy zao koa marika 10 ny 17 sy ny 20 marika 17 sy 20 amin'ny aran'i Jesosy manao hoe anoho ny vao ny voaka nankeny an-dalana Jesosy de nisy olona anankiray ny azakazaka nanatona ka nandroalika teo anatreny ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara ina no ataoko andovako ny fiaina mandrakizay ary hoy Jesosy taminy nahoana aho no ataonao hoe tsara tsy misy tsara afa-tsira ihany dia Andriamanitra eny nangataky loe ahoana nataoko mba azoko fiainana mandrakizay mpampianatra tsara hoy Jesosy hoe nahoana aho lazainao tsara raha ihany ny tsara dia Andriamanitra eny Andriamanitra zany de masina marina tsara ny lalàna masina marina tsara manambara an'Andriamanitra zany ny lalàna ka tsy azo foanana na de atao hoe herin'ny ota ary izy fa men'Andriamanitra tokoa ampiasika ny ota mba hatsapahatsika hoe malemitsika misy zavatra ratsy ao anatsika ao ho rahantsika ihany ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 de misy fanambarana toy zao asapôstôly 7 de vakitsika ny 14 sy ny 15 satria nanangana le olona malemy ny apôstôly Petera sy Jaona de gagagaga ny olona de nanazavany ny apôstôly Petera tsy ho vakitsika daholo ny fanazavana zany fa de ny 14 sy 15 any amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ianareo nandalay masina sy marina ary mpamon'olona no nangatanareo alefo anareo fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony zany izahay Jesosy Kristy le masina sy marina araky mivolaza eto Jesosy zany de masina marina ny lalàna de masina marina ary vakitsika koa amin'ny Jaona 10 Jaona 10 dia vakitsika ny 11 ary koa ny
efatra amby folo zao mbolaza ndindraky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ny jaona toko fafolo izao ny mpiandro tsara ny mpiandro tsara manotra ny ainy hamonjy ny ondry ny andiny efatra amby folo zaho ny mpiandro tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho Jesosy ny mpiandro tsara raha dimy ety koa zany de Jesosy Kristy masina marina ny tsara ny lalàna masina marina tsara maneho sy manambara n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy ny lalàna ka tsy azo foanana zay natonga ny fanambarana hoe moa mahafoana lalàna amin'ny fonavantsika sanatria zany fa vao mainka mampiona tsara lalàna saingy zao tsy voatangotsika raha tsy Jesosy Kristy no velona ao amintsika na ny fanamasina manatanteraka azy ao amin'ny fiainantsika zay aloha zany satria zava-dehibe tsy azo foanana mihitsy rehefa mazava zany rehetra zany de miverina ny amin'ny Romanina toko fafito tsika zay manambara ny famonjena ihany keo ny Romanina toko fafito ny andiny ndraiky amby folo Romanina toko fafito andiny ndraiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy fa io didy io de nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy le lalàna zany a de nentin'ny ota manandeva ao anaty mamitaka sy mahafaty ny olona asainy miezaka ny olona mba hitombo ny heriny asainy mitandrina le olona raha hitady famonjena mba mahatonga azy azo vana ao amin'ny fiainan'le olona ary manimba zay no mahatonga ny teny zany eo amin'ny andininy fahatelo amby folo Romanina toko fafito andiny telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy koa ny tsara avany no nahafaty ahy zany hoe ny lalàna avany nahafaty ahy sanatria zany fa ny ota le ota mandeva zany no nahafaty ahy mba iseho ota mba aseho ny ota fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataony lalàna ny lalàna zany de tena maneho marina fa hoe ratsy ny tamanandevo ary ratsy keo ny fahotana ny erika fandikana lalàna mila mpamonjitsika mila mpanavotra de hitantsika am'izay hoe ahoana zany no afaka le ota manandevo ahoana de mazava tsara ny tendriamanitra zay nambanitsika Jaona toko fahavalo andininy eny amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jaona fahavalo andiny eny amby telopolo koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa anareo ary zay mihitsy ny fanambarana hitantsika manaraka zay satria fotoantsika efa ho tapitra dia manaraka ndray tsika manohy azy hivavaka atsika sotranao zay Andriamanitra no fitantananao atanteraka zao fanazavana izao mba tonga ny olona raha hitady famonjena fiaina mandrakiray tsy ezaka amin'ny voalohany hitandra ny lalàna fa mitondra fahafatesana zany ary mampitombo ny hery ny ota manandevo fa kosa atoky an'le famonjena de ny finoana ny filazantsara famonjena zay mbola zavaina manaraka ka de anao ny dera anao ny saotra no voninahitra Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia dia amanaraka ndray tsika miaona afantarantsika ny toen'izany satria ny lohateny moa zany de hoe ny herin'ny ota ary manandevo ary koa ny filazantsara veloma mandram-piaona amin'ny anaran'i Jesosy amen